Tosalan'ny mponina kosa indray nanatanteraka fitsidia paritra ny faran'ny volana jolay lasa teo ny vondrona Tsaramansoa ny tanàna ny Mahajanga no nosafidin'ity fikambanana mianjon'olombelona ity nanatanterahana ny fitsidia. Tsy diso anjara amin'ny asa fanasoavana sy fiahiana ataon'ny vondrona Tsaramansoa izay manana ny foibe ny Tsito sy ireo vehivavy sy ankizy tsy ampy taona voafonja ao amin'ny fonjaben'ny Mahajanga. Tsy eto andrenivohitra irery ihany no sahan'ny vondrona Tsaramansoa fa mahenika amin'ny faritra hafa rehetra ny andraikitra sahaniny eo amin'ny sehatra sosialy sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Ny faran'ny volana jolay teo no tonga nitsidika ny fonjan'ny Mahajanga ny delegasion'ny Tsaramansoa no tarihan'ny Talentoa Bramatora Nevson Arvololona ka ny karte misy ny vehivavy sy ny ankizy tsy ampy taona no notsidihany. Tsaramansoa zany zay dia avy ao Antananarivo ao. Efa misy fikambanana tafajoro ihany eto amin'ny eto Majunga eto fa tsy mbola afaka manao ny asa tahaka ny ataony any amin'ny foibe izy mamoaka vehivavy fanina any amin'ny ONG fa ny Antananarivo zany dia efa misy fanarahana manokana mihitsiny ny ministera fitsarana sy ny ONG Tsaramansoa ary ny firenena Britanika mandefa vehivavy mbola mamita sazy any amin'ny fikambanana. Iralitsika amin'Andriamanitra ny hoe mba hatanjaka ohatr'izay koa fikambanana Tsaramansoa eto Majunga eto afaka mba hitsinjovana ny zoa sy ny tombotsoanareo voafonja eto Majunga eto. Tsy nionona tamin'ny fitsidihana nefa ny delegasiona fa nitondra kojakoja samihafa nizaraina tamin'izy ireo toy ny vary sy voamaina ary fitafiana. Nizaran'ny tenin'Andriamanitra sy nakahery ary namelona ny fanantenana trano ho azy ireo ihany koa ny Talentoa Tsaramansoa.